alady farana amin'ny volana septambra alady fahadimy manaraka ny trinité mikeleza aina amin'ny asa fitoriana miaraka amin'ny sampana mpanazava stily isika. Ny hira fanampiny voalohany no ataontsika hira faneva dia iroso avy hatrany amin'ny fotoana isika miaraka amin'ny sampana fivondronana tily. Ny maraina hira fanampiny voalohany. Tombona amintsika mandrakareva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra, ho vakintsika amin'ny fandimby ny salamo. Salamo fahafito amby efapolo amby zato. Salamo fahafito amby efapolo amby zato, ny andiny voalohany hatramin'ny faharoapolo.
Salamo 7:7 ny andininy voalohany hatramin'ny 20. Ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia! Fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika. Eny, mamy sady mendrika ny fiderana. Mahasitrana ny torotoro fo izy sy mameny feriny. Lehibe ny tompontsika sady be hery, tsy hitalany ny fahalalany. Mihira fiderana ho an'i Jehova, mankalazana an'Andriamanitsika amin'ny lokanga. Izay manarondravona ny lanitra, izay manamboatra ranomorana amin'ny tany, izay mampaniry ahitra ny tendrombohitra. Manome hanina ho an'ny biby izy sy ho an'ny zanagoaika izay mitaraina. Tsy mihery ny soavaly mahafinaritra azy, ary tsy mitongotry ny olona misitrany. Jehova mankasitraka izay matahotra azy, dia izay manantena ny famondram-pony. Mankalaza amin'ny Jehova Jerosalemo, miderahan'Andriamanitra izy io. Fa manamafy ny hidim-bavahadinao izy, sady mitany zanakao eo afovoanao. Mahatonga ny faritany ho fiadanana izy, vokisan'ny vaty tsara indrindra ianao. Mampandeha ny didiny ho amin'ny tany izy, miely faingana dia faingana ny teniny. Mandatsaka ireo mpanala tahaka ny landihazo izy, mampiela azy mpanala tahaka ny labenina. Mandatsaka ny avandrany tahaka ny sombitsombin-javatra iza no maharitra ny atsikany. Mamoaka ny teniny izy ka mampienkoreny, mampifofofo ny rivony izy ka mandrika ny rano. Milaza ny teniny amin'ny Jakoby izy, ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely. Tsy nanao toy izany tamin'ny firenena hafa izy, ary ny fitsipiny tsy mba fantatry ireny. Haleloia. Amen. Vavaka isika ry andriananaharinay eo misaotra midera mankalazanao izay ankehitriny, fa lehibe tokoa ny fitiavanao. Ianao no nahary anay na ny hita maso na ny tsy hita. Ianao no namorona ny zavaboary rehetra ambonin'ny tany, koa mendrika ho deraina sy ankalazaina tokoa ny anaranao.
mendrika anao izany tompo ka raiso izany haja sy saotra ary dera tolotra ianao izany. Tompo mangataka aminao zay ankehitriny ny anatrianao feno izao fotoam-bavaka tanterahina izao mba eniky ny voninahitrao ary tsy ho aroaroam-paratsiana fa tena ho voninahitrao izany fotoana izany. Izay mikasa hamonjy izao fotoana izao koa dia tantany ny diany ho tody so mahatsara eto amin'ity toerana ity ka hiara-mpifaliana aminay eto. Ary izay tsy afaka mamonjy izany kosa, ianao hitoetra isam-baravarana, isa-tokantrano ka hitoetra amin'izy ireny ahafahany manaiky sy mideranao ihany koa amin'ny fotoana rehetra. Dia mahatoky izay tompo fa mihaino ny vavaka ianao ary sitraka indrindra ary izany vavaka izany akambatra amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe tonga ny fanjakanao ety atamintaka afaka mipetraka ny fiangonana. Iaraka hamaky sy hiaino ny soratra masina isika. Izany dia hitantsika amin'ny Isaia 40:1 ka hatramin'ny 1:10. Isaia 40:1 ka hatramin'ny 1:10. Izao no hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ampionony ny oloko, hoy Andriamanitra reo, mitorita ny somafaly amin'ny Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny eliny. Ary efa nandray indroa eny tamin'ny tanànan Jehovah izy ho valin'ny fahotana rehetra nataony. Injany misy feony miantso hoe: manamboara lalana any an'efitra ho an'i Jehovah, manaova lalambe any an-tany foana ho an'Andriamantsika. Aoka hasandratra ny lohasaha rehetra, aoka hahetry ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra. Aoka ny be avoana ho tonga lembalemba, ary ny tany sary-dalàna ho tonga lemaka.
dia iseho ny voninahitra Jehova, ary ny nofo rehetra hiara-mahita izany fa ny vavan'i Jehova no efa niteny. Inzany misy miteny hoe miantsoa ary hoy izy, ahoana anefa no antso ataoko? Ahitra ny nofo rehetra, ary ny hatsara-tarehy rehetra dia tahaka ny vonin-javatra any an-tsaha. Maina ny ahitra, malazo ny voniny, satria tsofin'ny fofonain'i Jehova ireny. Eny, ahitra tokoa ny olona. Maina ny ahitra, malazo ny voniny, fa ny tenin'Andriamanitsika dia haritra mandrakizay. Ry Ziona izay mitondry teny soa mahafaly, miakara ny tendrombohitra avo. Ry Jerosalema izay mitondry teny soa mahafaly, asandrato mafy ny feonao. Asandrato fa aza matahotra. Lazao amin'ny tanànan'i Joda hoe, indro Andriamanitrareo, indro Jehova Tompo avy amin'ny heriny, ka ny sandriny ihany no anapaka. Indro ny valom-pity atolony dia eny aminy, ary ny valony asany nomeny dia eo anoloana. Iandry ny ondriny tahaka ny mpiandry ondry izy, ny sandriny no anangona ny zanak'ondry, ka hotrotroiny eo an-tratrany ireny, ary horohany miadana ny ampianany. Amen. Mbola hitony ny vaky-teny. Mbola ho toizantsika ny famakinan-teny, izany dia hitantsika amin'ny Romana toko voalohany andiny 7:10 ka hatramin'ny 7:10. Romana toko voalohany andiny 7:10 ka hatramin'ny 7:10. Rehefa hita dia izao hamaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, ary tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy, fa matetika aho nefa nikasa ankaty aminareo, saingy azo sampona mandrango ankehitriny aho. Hananako izay vokatra aty aminareo koa, toy ny amin'ny jentilisa sasany, anan'ny Grika sy ny firenena hafa rehetra, ny endry sy ny tsy endry, trosa aho. Koa raha izao dia mazoto hitoro ny filazantsara aminareo izay any Romako aho. Fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Amen. Mbola hitohy ny ho faranantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Matthieu toko 10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Matthieu toko 10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 11 ka hatramin'ny 10. Rehefa hitantsika izany dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo eo am-pitsanganana. Ary Jesosy niantso ny mpianany 12 lahy akeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka ny fanahy maloto sy hanasitrany any aretina rehetra mba ny nofo rehetra. Ary izao no anarany apôstôly 12 lahy. Ny voalohany Simona izay atao hoe Petera, dia Andrea rahalainy, Jakob zanak' Zebedeo sy Jaona rahalainy, Filipo sy Bartolomeo, Tomasy sy Matthieu mpamoretra, Jakob zanak' Alfeo sy Tadeo, Simona Kaneniana ary Judas Iskarioty ilay namadika azy. Ireo 12 lahy ireo dia nirahin Jesosy ka nodidiny hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny jentilisa ary aza miakatra any amin'ny tanànan'ny Samaritana, fa aleo makany amin'ny ondry very any amin'ny taranak'Israely. Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano marary, atsangano ny maty, jiovo ny boka, avoainy demonia. Efa nahazo mamaim-pony ianareo ka manomeza mamaim-pony. Aza mitady volamena na volafotsy na varahina ho amin'ny fehikibonareo, na kitapom-batsy ho an'izay ale, na akanjo roa, na kapa, na teny, fa mpiasy dia mendrika azony ihany. Ray masino manamasinany avy ny teninao fahamarinana. Amen. No.
mivavaka sika. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, mbola misaotra anao izay satria nomenao fotoana ahafahanay mivory ho an'ny anaranao. Ireo izay mpiara mivavaka aminay eny an-dalana tompo dia angatainay aminao mba ho tarihanao ny lalana ka tsisy loza hiatra aminy eny an-dalana eny. Ny teny izay ho torian'ny mpanomponao koa dia ngane mba azo ny fanahy masina tsara izy ka hitory aminay ny teny izay tianao ambara aminay. Dia amin'ny anaranao Jesosy irery ihany nanaovako izany mivavaka izany. Amen. Ho aminareo izay malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Isaia 40. Ny bokin'ny Isaia dia mizara 3. Misy natao hoe boky voalohany na Isaia voalohany. Misy natao hoe boky faharoa na Isaia faharoa ary ny fahatelo na trito Isaia. Ny toko voalohany hatramin'ny fahasivy amby telopolo dia atao hoe Isaia voalohany satria fanomanana amin'ny olona miloza ho avy, fampiomanana, fampibebahana. Mbola ao amin'ny tany Kanana, Israely sy Joda mbola manana mpanjaka fa mampitandrina amin'ny tompo fa ho voalasa kobaby izy ireo. Feno filazana loza zany ao anatin'ny Isaia toko voalohany ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo satria mananatra Andriamanitra. Ao anatiny koa nefa misy fampanantenana ny fiavian'ny Mesia tahaka ny amin'ny toko fahasivy sy amin'ny toko faha-1 folo. Zay natao hoe Isaia voalohany voasoratra talohan'ny fahababoana tany Babilôna. Fa natao hoe Isaia faharoa indray manomboka amin'ny toko faha-1 hatramin'ny faha-5 efa niatra ny loza, efa babo an'ny Babilôna ny zanak'Israely, efa 10 taona ny maro. Dia mila mpaherezina izy, mila mpanafaka izy, mila vaovao mahafaly izy efa reraka. Izay zany ny toko faha-1 ka hatramin'ny faha-5 voasoratra tany amin'ny fahababoana ny raha natany Isaia. Ny Isaia fahatelo indray toko faha-5 hatramin'ny faha-9 zany hoe hatramin'ny farany. Toko faha-9 ka hatramin'ny faha-9 efa tafaverina indray ny zanak'Israely tapitra ilay 70 taona babo tany Babilôna ka mampitandrina indray Andriamanitra ny rao iverina indray ny loza. Misy fitiavan-tena tao, misy tsy firarahana ny hafa tao, misy tsy fahamarinana ara-piarahamonina tao, kanefa koa misy fiombonam-bavaka. Ny tempoly efa azo vavahana ka mananitra indray Andriamanitra mba tsy hiverenana amin'ny zavatra nisy teo aloha. Zay zany ilay Isaia anankitelo. Ka ity faha-1 ty dia tafiditra amin'ny Isaia faharoa, zany hoe olona babo, olona mijaly efa ntaonany maro no resahana. Izay zany mahatonga ity antsoina hoe filazantsara ny Isaia ny filaza azy vaovao mahafaly. Ny Soramandry dia milaza mihitsy hoe teny mahafaly. Manomboka izy dia miteny hoe ampionony ny oloko, zany hoe mila fampiononana. Ka izay koa nakatsika hafatra hoe vaovao mahafaly. Vaovao mahafaly tahaka ahoana moa ity resahany Isaia ity? Roa ihany no resahantsika ny amin'izany. Ny vaovao mahafaly dia ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ny vaovao mahafaly resahana eto zany. Vakitsika ny 1 sy ny 2. Ampionony ny oloko hoy Andriamanitra reo. Mitory teny soa mahafaly amin'ny Jerosalema. Ka lazao amin'ny fa vitany aby sady voavela amin'ny eliny. Efa nandray indroeny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valiny fahotana rehetra natao.
tenin'Andriamanitra le vaovao mahafaly. Ny voalohany ny entiny tenin'Andriamanitra dia ny famelan-keloka. Tory ny teny fo mahafaly, inona moa? Efa vita ny fanompona, efa nahazo mafy izy ireo, efa fay nahazo famaizana, ka vita ny anjara fanompona. Avela amin'ny elona. Ny tena vaovao mahafaly zany dia isika le mandray famelan-keloka tamin'ny fahotana vitantsika, tamin'ny faharatsiana nataontsika. Ary miainga amin'izay le vaovao mahafaly. Naditra ny zanak'Israely dia lasa kobabo, eto izy zany dia avela iloko. Marina fa mbola mijaly izy ireo, marina fa mbola voafatotra izy ireo, saingy ny famelan-keloko kosa efa azony. Io famelan-keloko io zany ny tokony azony olona, na dia mbola voageja ary izy, na dia mbola mifatotra ary izy. Zay zany le vaovao mahafaly voalohany zany hoe nisy famelan-keloka ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Ary mandrika ankehitriny niodina amin'iny atao hoe filazantsara. Ity ny raha ny fanekena vaovao zay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Tao amin'ny Jesosy Kristy zany dia mifamelan-keloka ny zavatra ngeza indrindra azontsika tao amin'ny Kristy. Ary izay no tenenin'ny Isaia eto. Ny vaovao mahafaly dia ny tenin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra milaza famelan-keloka. Fa tenin'Andriamanitra koa izay mamboatra ny lalan'Andriamanitra. Hitantsika manambara ny Jaona Mpaona Batisa izy io, ny andininy 7 vakitsika. Injany misy feno miantso hoe manamboara lalana hananefitra ho an'i Jehova, manaova lalambe hanantany foana ho an'Andriamanitsika. Ny sary eto dia sarin'ny zanak'Israely ody lavitra be avy any Babilôna mankany amin'ny tany Kanana. Zay ny sary. Ka mila manamboatra lalana ho alefa vahoaka ny andeha. Ny sary koa dia milaza amin'ny finoana ny zanak'Israely zay tahaka ny tendrombohitra, avo sy iva, saro-dalana. Ny sary koa dia milaza ny fotsika, fenefitrefitr'ny ny fahotana, mitakona ny voninahitr'Andriamanitra. Izay mahatonga hoe asandritra ny lohasa, ahetra izay avo, ary ny lembalemba mba ho tonga avoana ny lembalemba, ary ny enieny ho totofana. Io fotsika io zany dia tahaka ny arabe misy koka, arabe ny Taninarivo moa zany ny tena marina kokoa anatiny ao. Dia izay le alamina fa manakona ny voninahitr'Andriamanitra, satria ho avy eo ny tompo andalo amin'izany lalana izany, andalo amin'izany fotsika zany. Izay ny vaovao mahafaly ny tenin'Andriamanitra manamboatra lalana ho an'Andriamanitra ao amintsika ao. Ary ny vavan'i Jehova nefa miteny. Vaovao mahafaly dia ny tenin'Andriamanitra milaza famelan-keloka, ny tenin'Andriamanitra manamboatra lalana. Fa ny tenin'Andriamanitra koa dia milaza fa mandalo ny zavatra rehetra, fa ny tenin'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Vakitsika ny andininy 9 hatramin'ny 7. Mbola miantsoantso izy, andininy 9 hatramin'ny 9. Injany misy miteny hoe miantso. Ary hoy izy, ahoana nefa ny antso ataoko? Ahitra ny nofo rehetra, ary ny hatsaran-tareny tahaka ny vonin-javatra nantsaha. Maina ny ahitra, malazo ny voniny, satria tsofo ny fofinain'i Jehova ireny. Eny ahitra tokoa ny olona, maina ny ahitra, malazo ny voniny. Fa amin'ny tenin'Andriamanitra no aharitra mandrakizay. Tenin'Andriamanitra maharitra mandrakizay, tsy mba lahan'ny andro io. Nisy olona manko miteny hoe lahan'ny andro io. Fa ny zavatra rehetra aty ambonin'ny tany izy dia tahaka ny ahitra. Averindreo maina ny ahitra, malazo ny voniny. Manomboka amin'ny voninkazo aro isika. Raha tamin'ny andro taloha nge ny voninkazo zany teto Madagasikara tsy ohatr'izao, ny raozy ihany ny fantatry ny olona sy ny sisa. Fa ankehitriny raha mahita ianareo mpanao décoration ny zavatra rehetra dia azo atao voninkazo andravahana daholo, na ny bozaka ary. Taloha tsisy makan'izany, fa zao na bozaka ary na ravomanga na inona hain'ny olona. Izay koa ny nanaovana voninkazo ao am-piangona dia amin'ny roa voalohany, dia ran'Andriamanitra faharoa manambara antsika io, arino io rehefa avy eo zay midika. Ohatr'izay le hoe maina ny ahitra, malazo ny voniny. Fa amin'ny tenin'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay, milaza ny fiainantsika hoe mandalo ny zavatra rehetra ety an-tany. Tsy azo ianteherana ny ovaova. Ary izay dia Andriamanitra zany mahampafantatra antsika hoe tenin'Andriamanitra no maharitra mandrakizay.
ny zavatra rehetra dia miovaova, na ny zavatra hitanao maso, na ny fiakanjona, na ninona miovaova. Mieritreritra isika hoe raha mieritreritra ny teny malagasy hoe rovo-damba rinina dia hoe mariky ny fahantrana ny rovo-damba, fa tsy zany nanaovan'ny tovovavy azy amin'izao sy ny tovolahy, fa mariky nina ilay jinina rovotra. Tanao fa izay enteranao zany miova, ny zavatra rehetra miova, tsy zany indray ilay izy fa mariky ny freriana indray ilay rovotra. Dia inona zany ilay famaritana? Tsisy aty amin'ny tany zany ilay famaritana androany dia mirodana rapitso. Miovaova ny zavatra rehetra, miova io. Ary izay zany ny zavatra ety amin'ny tany. Le tsy hita taloha ihany ny karohana izao, dia hita zao ka dia ajanona indray dia rapitso zany. Dia ohatr'izay ny zavatra mandeha na amin'ny fitafiny amin'inona, fa ny fitafin'ny olona taloha zany dia robe zany na zipo ny an'ny lehilahy. Dia gagitsika raha mahita ny écossais mbola manao zipo foana ny lehilahy, fa io ny tranainy indrindra. Fa ny européenne nahita hoe manao pataloha, ka raha miverina io aza gaga indray ianao, satria izay izao tontolo izao. Tsy misy zavatra maharitra fa miova ny zavatra rehetra ety amin'izao tontolo izao, na ny teknôlôjia na ninona dia miova ny zavatra rehetra. Ary izay mahatonga hoe tenin'Andriamanitra izy maharitra mandrakizay. Izay mahatonga hoe ny vaovao mahafaly dia ny tenin'Andriamanitra milaza famelan-keloka, manamboatra lalina ho antsika, dia milaza fa mandalo izao tontolo izao, fa tenin'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Ny vaovao mahafaly zany dia ny tenin'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao, ny vaovao mahafaly dia le tenin'Andriamanitra mihitsy. Zay le vaovao mahafaly, le Andriamanitra mihitsy zany no vaovao mahafaly. Sady vaovao mahafaly ny teniny, no izy koa no vaovao mahafaly. Ary izay zany izy Andriamanitra tenany mihitsy dia efa vaovao mahafaly. Vakitsika eny andininy 7, ry ziona izay mitondra teny soamafaly io, miakarana teny botra avo, ry Jerusalema izay mitondra teny soamafaly io, asandrato mafy ny feonareo, asandrato fa aza matahotra, lazao amin'ny tanànan'ny Joda hoe indro Andriamanitra reo. Zay ilay vaovao mahafaly, indro ny Andriamanitra reo. Zay ilay vaovao mahafaly. Manino io Andriamanitra io? Avy amin'ny heriny izy, ny sandrony manapaka, misy valim-pity sy valin'asa ny hoetiny, mitondra zavatra ao aminao izy. Ary zay ilay Andriamanitra zay. Andriamanitra mahery, manapaka, mitondra, mitantana, Andriamanitra mamaly, manome valim-pity, manome valin'asa, no tonga ao amin'ny tokantranonao. Ianao ve mahatsara hoe Andriamanitra dia tonga ao aminao ao, fa tsy tavela aty amin'ny fiangonana. Tonga amin'ny toeram-piasanao ve ilay Andriamanitra, zay ny vaovao mahafaly. Ary zay mahatonga antsika hoe itsika ve mahatsiaro fa tena mampiantrano an'Andriamanitra ao amin'ny tokantranontsika. Ary zay mampiavaka ny tokantrano kristianina dia voakarakara foana, na kely io na ngeza, na sahirana na manana, madio hatrany, satria tokantrano mampiantrano an'izy an'Andriamanitra. Fa manahirana indray manao vizity pastoraly, le trano bakiraro ambony tele. Trano iantranon'Andriamanitra ny tranonao. Naiza naiza io tranonao io, misy Andriamanitra tonga ao. Ary izay le hoe vaovao mahafaly dia Andriamanitra tonga ao amintsika. Naiza nay misy ny zanany dia tonga azy. Raha amin'ny hôpitaly ianao, vaovao mahafaly ho anao, tonga ao amin'ny hôpitaly Andriamanitra. Raha namponjy ianao, vaovao mahafaly aminao dia tonga namponjy koa Andriamanitra. Ary izay le Andriamanitra tonga zay. Lazaina amin'ny Israely etany mbola mijaly manao fanompony, mijaly zareo, mitatitra briky sy ny sisa, fa hoe tonga Andriamanitra reo. Zay ny vaovao mahafaly. Andriamanitra mitantana antsika, 1:20 vakitsika. Iandro ny ondry ny tahaka ny mpiandrondry izy, ny sandry no anangonina ny zanak'ondry, hotrotrohiny eo ampiantratrany, horoahany miadina mpianao. Andriamanitra miandry anao izy amin'ilay Salamo 3:20 mahoana izy, Jehovah no mpiandry ahy. Hotrotrony anao izy, horoahany miadina, tsy korokorododosi ny marary, ny bevoka, ny mitondra zanaka. Zay ny dikan'io. Andriamanitra mandamina ny fiainana. Tsapanao ve fa tena mandamina ny fiainanao izy amin'ny zavatra rehetra. Ary zay le Andriamanitra zay miandry atsika amin'ny zavatra, ny filana tsiraray ao anatsika Andriamanitra. Ny fiainantsika manontolo io
ao amin'Andriamanitra dinitsika. Na tsy laza fa tsy ianao matory dia mifoha maraina. Ny torimaso dia anisan'ny zavatra sarobidy nomen'Andriamanitra antsika. Analana nitsanina ny zavatra rehetra ny ainanao nandritra ny andro. Izany torimaso zany. Misy fitaova maromaro tsy miasa mandritra ny torimaso fa ny ampahany aminy miasa. Isaintsainina ny zavatra rehetra mandraka lasa nofinao ary. Ny mandamina ny fiainanao manontolo Andriamanitra. Ary tsy nataony mandeha ho azy ny fametrahany anao amin'ny toerana io, amin'ny fianakaviana io, amin'ny asanao io, amin'izay verinao fa mampijaly anao io. Na ny fipetrahanao eto Madagasikara raha misy dikany. Fa raha milaza hoe nisy hariva nisy maraina Andriamanitra amin'ny Genesis fahasoavany zany. Fa misy fotoana amin'ny toerana sasany hoe lava be ny maraina. Any amin'ny tendron-tany zany na amin'ny pôly. Lava be koa ny alina. Fa raha ianao nipetraka tany mety tsy hainao mitantana ny fiainanao. Hoe andora nga mba bringue kely raha alina. Tsy 20 ora ny alina any toa lavalava. Dia rehefa ianao le tity mandio zany herinandro mbola mandio any. Satria tsy mety maraina misy hoe ny masoandro miposaka ny mampalahelo mako amin'le fandehan'le publicité. Le masoandro tsy mbola hiposaka. Sa tsy zany morakizy. Ianao ihany mamaritra ny orinao andora nga hody amin'izay le tsy fa ity nge tsisy maraina. Fa misy moa tsisy maraina. Da alao sotrosotro kely raha riva ho sasany 3 volana zany ianao ambody tavoahangy io. Io tsy mbola iletika ny masoandro. Ty miasa anao hiasa ianao tsy misy masoandro miletika io. Na 3 volana ary anao hiasa io. Tianareo amin'izay fa matoy ianao na siny hariva maraina eto Madagasikara misy dikany. Fa izavatra rehetra io rehefa tsy ao amin'ny toerany manahirana. Ny ora iray raha amin'ny hôpitaly ianao lava ny ora iray. Lava ny ora iray amin'ny hôpitaly. Dia lava koa izy io rehefa miandro bus. Tanareo fa tsy mitovy le izy ka Andriamanitra zany mandamina ny fiainanao zany amin'ny zavatra rehetra hoe Andriamanitra mihitsy ny vaovao mahafaly ao amintsika ao. Ary izay mahatonga ny Kristina niraka ny mpianana. Manambara n'le vaovao mahafaly santatry ny fanjakan'ny lanitra io. Nitorio efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sitrano ny marary. Atsangano no maty dioviny. Efa nahazo maimaimpona nareo manameza maimaimpona satria efa nahazo fanahy maso. Andriamanitra maniraka antsika iaina sy hifaly ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Na dia mbola ety amin'ny tany ary izay ny vaovao mahafaly. Tenin'Andriamanitra amintsika ny vaovao mahafaly. Ary zany mahatonga ny Paoly apôstôly miteny tsy menitra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra io famonjena io. Io filazantsara io na vaovao mahafaly io. Ka ankehitriny ary ambara amintsika hoe vaovao mahafaly ny Isaia. Dia mitenin'Andriamanitra mahazoantsika famelan-keloka. Anamboarantsika ny fiainantsika ny lalambe mikototona rehetra. Tenin'Andriamanitra milaza fa aza mifikitra amin'ny zavatra mandalo ianao. Aza mora malahelo ianao amin'ny zavatra mitranga amin'ny fiainana fa mandalo ireny amin'ny zavatra rehetra atao. Andriamanitra koa mitantana ny fiainantsika na hoe vaovao mahafaly. Andriamanitra mitondra antsika amin'ny zavatra rehetra. Misy zavatra maro anie nomen'Andriamanitra antsika. Tsika ohatra tsy tiantsika le hoe manadino. Fa anisan'ny zavatra tsara nomen'Andriamanitra antsika ny manadino. Fa raha tsika io tsy mahay manadino, tsisy fiarahamonina vanona eto. Tsaroko foana anao no nanao an'izao, tsy mety vita. Fa misy ao amintsika ao zany misy fasana fandevonana zavatra mba adinonao ny zavatra ratsy rehetra. Fa raha iny eo marary fo, marary vavony, marary zao ianao ilaina ary ny manadino. Misy zavatra maro napetraka Andriamanitra antsika tsy haintsika ny misaotra azy. Ilaina ny manadino. Fa raha ny mpivady na nitaka an'izany tsy manadino ny zavatra ratsy nataony anankiray, ny mpianaka ny rehetrarehetra sy ny sisa manahirana. Fa ilaina ny manadino. Misy zavatra maro zany tsy haintsika ny misaotra azy nomen'Andriamanitra antsika. Ary izay le vaovao mahafaly hoe Andriamanitra miara-monina amintsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny vaovao mahafaly. Amen.
tanteraka isika. Andriamanitra rainay eo, Andriamanitra miteny ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao. Nambaranao taminay fa ny teninao Andriamanitra dia vaovao mahafaly. Ny teninao Andriamanitra dia mamela heloka anay. Na inona ny faratsianay eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Na inona ny helokay eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny fiarahamonina izay misy anay, dia Andriamanitra mpamela heloka ianao. Ary Andriamanitra manavao anay ianao. Tsy indraindray izay Tompo dia miantehatra amin'ny zavatra hita maso, miantehatra ny amin'ny fanananay, ary miantehatra amin'ny olona. Tsy sitraka aho izany, satria mora levina ireny zavatra ireny. Ny teninao Andriamanitra ihany no maharitra mandrakizay. Tsy nahatanteraka izany sitraponao izany izahay Andriamanitra. Mamelany helokay mamindrafo aminay. Dovo izay Andriamanitra, sasa madio izay Andriamanitra. Ankehitriny indreto zahay zanakao, avozy amin'ny alalany vaovao mahafaly, mba hahatonga anay iaina izany filazantsara-nao izany, sy izara izany teninao izany, ny amin'ny olona izay tsy mahalala ny vaovao mahafaly. Tononay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mindra fo amintsika izy. Mitsangana indray ny teny soa mahafaly fa mindra fo aminareo izy. Hono Tompo, ampionony ny oloko, mitory teny soa mahafaly aminy, lazao aminy fa vitany adiny sady voavela ny elony. Noho izany ariavana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo. Noho ny anaran'i Kristy Tompo, samia mideran'ny Tompo ianareo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony, sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsainy Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahana. Amen.
afaka isika. Ry Jesosy tomponay eo misaotra anao izahay ny amin'ny fitantananao ny fiainanay, ny amin'ny fivimbinanao anay ka natratraranay izao fotoana izao. Teo ianao ny tantananay nandritra ny herinandro iny ka tojo izao fotoana sarobidy aminay izao izahay izay natokanay hanomponanao hiderananao. Kehitriny Andriamanitro indreto izahay mitondra mbavaka ho an'ny mpanomponao izay manana etaeta ny amin'ny zanany dia taio izy, taio ny zanany dia nanomba azy mandrakariva ny amin'izay rehetra tanterahana dia tario lalana izy, arovo izy ny amin'ny lalana izay rehetra andehana. Tondra mbavaka ho an'ny pasteur Mikael Rakototsafy Mianakafo izahay izay amoaka ny lahatsoratra amin'ny talata dia taio izy oka ianao no homba azy hanome fahalalana azy ary home fahasalamana izy mba ahafahany hanatanteraka izany famoahana lahatsoratra izany. Tsy mora tokoa izany satria eo ny fitondram-piangonana, eo ny azakazaka ny amin'ny asa maro samihafa, tsy mora ny andraikitra izay efa napetraka ao aminy. Oka ianao hiara-dia aminy mba havitany izany andraikitra izay efa napetraka ao aminy izany. Taio koa izahay tsirairay avy, kristiana tsirairay avy mba hanjakany fiadananao sy ny famindramponao ary ny fahasoavanao hatrany. Ary taio koa ny fiangonanay mba hajoro tsara ny amin'ny fitoriana filazany tsara, hajoro tsara ny amin'ny fahamarinanao Andriamanitra, dia apetraka ampelantananao izany vavaka izany, dia amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry havana malala, hanambara ny finoantsika isika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana faefatra dia ifamalina no mamaly no anaovantsika izany. Izany no manonona ny voalohany dia nareo ny mamaly izay manao hoe manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy dia araka ny tenin'ny Jaona Mpanabatisa hoe sy araka ny teny nataony Andrea hoe sy araka ny teny nataony Samaritana hoe sy araka ny teny nataony Petera hoe ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra. Mipetraka ny fiangonana. Io mampanahy amin'ny fanasan'ny tompo ny mpanay fanasan'ny tompo rehetra hitsangana 700 ny andinin'ny faharoa iraintsika mpanay fanasan'ny tompo eo am-pitsanganana. Isaia 4:7 andininy 4:20 hatramin'ny 7:20 milaza ny amin'ny kirosy na ikirosy voaositro Jehova ho mpanafaka ny Israely. Isaia 4:7 andininy 4:20 hatramin'ny 7:20. Isaia 4:7 andininy 4:20 hatramin'ny 7:20 vakitsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo manao hoe Zao lazain'i Jehova izay navitra anao sady namoronao traombo. Izaho Jehova nanao zavatra lehibe, izaho rery manenjana ny tenako ihany namelatra amiko. Izaho no mahafona ny vonana zarezam-pety,
sady mahavelony sy anompona fankatovana ary mampiemitra ny olokendry ka mampody ny fahalalana fahadalana manatoa ny tenin'ny mpamompoko ary manao ny Jerosalema hoe onenany ianao sy amin'ny tanàna ny Juda hoe atsangako ianao ary milaza amin'ny ranolalina hoe tankina vatoko tahaka ny oninao ary milaza ny Kirosy hoe izy ny mpiandrondriko izay sitrako rehetra no tanterahana ary izy nanao amin'ny Jerosalema hoe atsangana ianao ary amin'ny tempolo hoe ahorona ndray ny famorenanao. Amen. Hipetraka isika. I Kirosy na i Kirosy mpanjaka kely tsy tohinona akory, jentlisy tsy mpivavaka akory, tendren'Andriamanitra ho hanavitra ny zanak'Israely. Eto zany izy mbola tsy mpanjaka izy eto, nomena n'io teny io zay ianao ny voatenin'Andriamanitra ka zao izy Andriamanitra namorona anao tao am-boka. Za rery maninjina ny lanitra teo amin'ny toe-tsaina na ny kosmolojia tsy nanana zany dia io lanitra izy zany dia trano lay na tanty dia tsy misy mahay mamelatra an'io fa Andriamanitra mamelatra an'io. Fatatsika fa na trano lay zany na mitovy amin'le ivelany chapiteau io ara dia tsy vitan'olona ray maninjina an'io. Zay ny tiany hoe Andriamanitra ara maninjina io lanitra io, za mamelatra an'io. Mampahirezina ny Kirosy zany. Ireo mpanao piskidy ary manana maro be mpanao magia zany amin'ny Babiloniana natahora amin'ny olona mihitsy. Reneo izy za manome fahefana an'ireo Andriamanitra. Rehefa foanako ireo dia mivaralily ireo. Fa za no mamela an'ireo hiasa. Za no mahatanteraka ny tenin'ny mpanompoko amin'ny 2020. Mahatanteraka ny saina tolotry ny hirako. Za mandidy hoe ty tanàna ty honenana dia misy eo. Za miteny hoe ty tanàna ty mirava dia mirava io. Dikan'izany za koa izy Andriamanitra miteny hoe ritry io rano io dia ritry tankina na tankina zany. Za ozy izy milaza amin'ny Kirosy amin'izay hoe ianao ny mpiandrondriko manomboka izao. I Kirosy zany sarin'ny Jesosy io. Jesosy zay men'Andriamanitra ho avitra ho antsika. Sarin'ny mpaminanika io ary sarin'ny Israely io. Zay sary zay zany tiana omenanao mpanefana samy tompoko hoe Andriamanitra manindry ianao ho zanany. Ka i Kirosy sary vao miteny hoe atsangana io dia mitsangana io, ravako dia mirava io satria nifindra amin'ny herin'Andriamanitra izy. Ary zay ny tokony ao an-tsaintsika sy ny zanantsika hoe zanak'Andriamanitra ne ianao. Raha miteny hoe vita io dia vita io. Raha miteny hoe ravako dia mirava io. Raha miteny hoe atsangako dia mitsangako io. Ary zay zany tokony toe-tsaina zany kristianina rehefa miasa na manao projet na mianatra hoe satria tahaka amin'ny Kirosy koa isika. I Kirosy izy ny tena amin'ny Jerosalema hoe atsangana ianao Jerosalema amin'io hoe potika tsisy miangana io teneniny io. Kirosy miteny hoe atsangana io dia mitsangana. Miteny izy amin'ny tempolo hoe atsangana ny tempolo dia mitsangana io. Ravako Babilôna dia mirava ary ny ravany Kirosy ny Babilôna rehefa vao nefa izy mpanjaka kely tany. Izay zany tiana ao amintsika miatrika olana miatrika zavatra rehetra hoe satria Andriamanitra ao aminao, manindry anao. Dia efa miteny izy hoe atao dia atao. Ary zay fahefana zay adinitsika fa ianao ny manana fahefana amin'ny zavatra rehetra tahaka nomenany ny apôstôly koa hoe ndanao izy izy, diovy ny boka, tsy anganony maty, sitrano marary. Fa natsika fahefana kely amin'ny fiainantsika amin'ny projetsika raha tsy vitantsika rehefa manao zavatra. Zay mahatonga antsika miabandona ny fiteninareo sy ny sisa ty tsy tahaka adinitsika amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Kirosy hoe ianao ne mena fahefana. Azoko izy ianao dia azonao io. Azonao io. Ary itsika rehetra io zany dia omen'Andriamanitra fanahy masina dia lasa masim-bava ianao. Indraindray tsika rehefa mieritreritra an'izany dia olona ry piskidy sy mpimasy ry lazaina masim-bava. Fa ianao zanak'Andriamanitra io vita batisa manana fanahy masina. Nisy tantara anankiray amin'ny toerana milalao varatra. Le olona rehefa milalao varatra dia tena mahavoa na hamono na hamely. Fa tamin'iray mandeha izy nanao kilalao zany. Poka le varatra dia arỳ an-tapotrano n'olona ry izy. Poka le varatra dia ambony tendrombohitra izy. Mipoka le varatra dia ambony vato be ry izy dia mifindrafindra. Gaga ny olona rehetra. Dia ny olona miorakoraka mijery rehefa manao spectacle izy dia nisy olona anankiray kristianina tsotra nandalo teo le kristianina tsotra. Poka le varatra dia ambony vato lampy le vato lahy ngeza be reny avo be.
dia hoy izy le kristianina kely nandalo eo mahay le rio izy fa io tsy tafidineo izy ahoana ny dinana mivatolampy io izy tsy tafidineo dia izy mandeha manao ny lalana ihany dia nipoaka le varatra manaraka sy nidina teo le rangahy nipoaka ihany eo ihany izy ny eo dia le kristianina kely efa tafita loha sa ihany dia mana le mpanody varitra hoe nareo izy misy ratsy vava misy masom-bava dia fampijerijery ny olona fa ahoana iza taminareo ny teny hoe tsy tafidina fampijerijery ny olona ohatra ny tsisy ny teny an'izany nisy ray nahatsiary hoe nisy olona landalo teo hoe tsy tafidina ne olona eo izy le rangahy arao izy teneno izy amerina amin'ny teniny dia nenjehana tany le kristianina dia avy eo ahoana rangahy ahoana enao nandalo tamin'ilay nisy varitra nandalo teo ahoana le olona nge tavelo ao ambony ao dia maninona moa inona ny dirana mozy le zalahy tsisy dirana amin'izany ka ianao izy miverena fampidina azy za tsy verina izy za olona andeha lavitra ry ka ianao tsy za zany ozy izy ka ianao ny teny hoe tsy tafidina izy ny tena an'izany izy le zalahy fa tsisy dirako amin'izany dia ianao za tsy verina dia inona ary natao izy le zalahy hoe raha miteniko na tonga azy tsy tafidina teo dia engany dia tafidina eo izy dia lasa ihany le zalahy miverina zany le olona miverina le olona eny ary fa tafidina eo ninao raha idina dia tafidina le olona tsotra fa itsika nanay zany tsy mananaina iteny hoe zanak'Andriamanitra ary zay mahatonga hoe tsy vita foana ny zavatra atao ary misy karazany olona manao zavatra iray dia averina intelo raha vao vita tsy mahatsikaritra an'izany ve ianao fianao ndraindray manao zavatra izy intelo manao indroa manao manala fanadina indroa manao mangata baby mbola indroa miverina vao mahazo fa voalohany tsy mahazo misy karazany olona zany toujours second amin'ny fiainana ianao zanak'Andriamanitra ianao ny tenen'Andriamanitra raha vao miteny ianao dia tamteraka io satria ianao zanak'Andriamanitra ary za minadinitsika mandrakariva dia mifezaka amin'ny fiainana ianao tsy vita foana ny zavatra atao ary io na amin'ny lafiny microsociologika zany hoe zavatra kely anatin'ny tokantrano na ngeza be dia Madagasikara moa ataon'olona cimetière ninona moa tanareo fa hainareo le izy nefa tiany be kristiana fa maninona tena iainan'ny olona ve mahazanak'Andriamanitra mandresy azy manoatra noho ny mpandresy ary zay ny tiany tompo resahana amintsika hoe ianao ny kirosy kely tenen'Andriamanitra amin'izao tsy misy tsy vitanao zanak'Andriamanitra anao asa lehibe noho zany ary izy satria zaho mankana amiray rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia meteza hoe tena miaraka amin'ny marina tsisy tsy vitanao ary zay hoe zanak'Andriamanitra tsy maintsy mandresy mba tenena amin'ny olona akaikinao hoe zany avec conviction tsy mandeha ahoana raha tokana ho mpandresy fa ianao raha tsy resy lahatra miteny an'ilay izy tsy resy lahatra mihitsy ianao teny an'ilay izy azonao atao mihitsy mamokona totoondro mihitsy teneny mafy amin'izay isa roa telo amin'ilay akaikinao ivavaka itsika misaotra anao zay tompo satria ianao dia mpanjaka lehibe andositra ny tahotra ny fahavalonay andositra ho nihiranay teo mampianaranay iaina izany fa matahotra nay zay Andriamanitra manoloana ny fitsarana manoloana ny ady amin'ny fiarahamonina manoloana ny asanay eny amin'ny arabe amin'ny fandriam-pahalemana amin'ny fianarana amin'ny fanaovana taratasy sy ny sisa kely hery zay mason'izao tontolo izao nefa ny malema amin'izao tontolo izao ny safidinao ny varazana amin'izao tontolo izao ny tendrenao ny fanivaiva amin'izao tontolo izao ny nakarinao sa zay ankehitriny mba ho mpandresy ao amin'ny fiainana anangana amboly androdina sy anjera koa ary raha vao miteny zay dia tanteraka satria Andriamanitra dia Andriamanitra na ny fikasana na ny fanaovana ianao ny mahatateraka izany miomana amin'ny fandraisana ny fanasamin'ny tompo ny mpandray rehetra na ny eto na ny tsy eto na ireo manaraka amin'ny tamajotra serasera amin'izao andro anio izao ny fonay amboary mba tsy kitotona hitany voninahitra ao ka ianao nahatateraka ny teninao manao hoe manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'ilay efa tianay misaotra tompo amen iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika tia rano
dia mbola ho ampitomboina ao aminareo rehetra ny hery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao iray izao marain'izao avy ampitandrina sy mibiraon'ny fiangonana. Ho tanterahana ny talata 17 septambra ho avy izao ny soutenance ampitandrina Rakotomanga Mikael eny amin'ny Université Ravelitsona Akadivato ary manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Asaina amin'izany isika fiangonana ary indrindra entanina hitondram-bavaka azy menakavy sy ny fotoana rehetra. Ho fanomanana izany dia iangaviana hijanona ao aorian'ny fotoam-pavahana ny maraina ny komity mpanomanisa tsampana sy ireo izay manolo tena ary vonona ifanometanana amin'izany. Ao amin'ny akany ambony no tanterahana io fivoriana io. Ny fiofanandekolona soloolona izay raisan'ny chapelle militaire rehetra dia ho tanterahana ny sabotsy 12 oktobra any Manjakandriana. Ny fisoratana anarana dia ao amin'ny biraon'ny sekretariat. Ampatsahivina ny sampana rehetra fa ny datin'ny alahady 3 oktobra no farafanolorana ny 3T any amin'ny biraon'ny fiangonana. Entanina isika rehetra hanaja izany. Vaovao avy amin'ny sampana Dorcas. Mivory ny sampana Dorcas anio hariva amin'ny 2 ora sasany lahadinika amin'izany dia tatitra tany amin'ny Fiaonambe tany Diego. Ao ny fiainan'ny sampana ary ny farany dia ny fifanankalozana mahakasika ny 3T. Makasitraka ny fahatongavantsika rehetra ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Avy amin'ny sampana Tanora. Aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao Timoty voalohany toko 4 ny andininy 12. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa vita somatsara ny randonnée natao teny Angavibe omaly asabotsy. 570 ny isan'ny mpandray anjara, 9 taona ny kely indrindra ary jeneraly 80 taona mihoatra ny zokony indrindra. Atolotra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Avy amin'ny sampana fifoazana. Alahady 4 nio misy ny asa sy fampaherezana. Atsoina ny mpiandry rehetra sy ny mpiomana mba hijanona ao aorian'ny asa sy fampaherezana hifandinika momba ny soutenance izay ataon'ny mpitandrina eto atoerana ny talata 17 septambra ho avy izao. Avy amin'ny sampana sekoly alahady. Fifaliana ho an'ny sampana sekoly alahady no mampafantatra sy manentana antsika mpianakavy finoana eto amin'ny fiangonana ny anatanteran'izy ireo amin'ny alalan'ny ratsana taniketsa ny fitorianan-kira lehibe izay ho tanterahana ny 13 oktobra amin'ny 3 ora tolakandro. Tsy misy vidim-pidirana fa valopy no tatazana amin'izany ary ny tanànantsika mba ho raisina eny amin'ireo mpampianatra izary izany mandritra ny herinandro vitsivitsy. Manantena ny fanohananareo mavitrika ny asan'Andriamanitra amin'ireo madiniky ny tompo ireo. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Anomboka ny taom-pitezana ao amin'ny sampana sekoly alahady ny alahady 7 oktobra ho avy izao. Koa manentana antsika ankizy sy tanora ary lehibe hiomana sahady amin'izany. Ny sampana sekoly alahady dia manentana antsika natsoin'ny tompo ka vonina n'olo tena ho mpampianatra sekoly alahady. Koa antsoina ianareo izay mamaly ny antso hamonjy ny fivoriam mpampianatra sekoly alahady ny alahady 2 oktobra amin'ny 7 ora ao amin'ny akany ambony. Miverina ny ratsana taniketsa ny hariva amin'ny 2 ora sasany. Fisaorana. Ny vady aman-janany, ny ray aman-dreniny, ny ray tapo aminy, ny fianakaviana manontolo dia manao etoana fisaorana sy fakasitrahana feno ho an'ny ray aman-dreny am-panahy, biraon'ny fiangonana, ny fikambanan'ny dekonina soloolona, ny sampana velona rehetra ary ny fiangonana manontolo tamin'ny fanotronanareo sy ny fitondranareo am-bavaka ary fampaherezanareo anay tamin'ny alasan'ny malalanay Randriana Arvelo Andry Herzo. Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly fitianareo tsirairay avy. Ny fianakaviana dia ranolotra fararakitra ho an'ny fiangonana. Dia toy izay indray vaovaontsika androany ravana voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny sonadamparitany arivo avaradrano ravana dia feno 5 taona ka asaintsika rehetra amin'ny 30 ny volana oktobra ity zany fomba fiambonam-bavaka lehibe ary Antsonjombe dia manasa antsika rehetra izy. Misy moa t-shirt anaovana amin'ny fotoana io zany dia angaviana zany ny komite lehibe tsika izay misolo tenan'ny biraon'ny fiangonana mba hijery momba ny t-shirt io zany afaka misoratra anarana amin'izareo zany tsika izay vidy t-shirt io zany t-shirt fady 20 taona ny sondamparitany arivo avaradrano zany 30 oktobra zany misy fanompom-pivavana lehibe ry dia asaina zany itsika rehetra. Efa asaina ny sampana rehetra araka ny fanaontsika miomana amin'ny tetikasa, tetibola, tetikandro
amin'ny mba tsy ho tarabe zany tahaka izany koa ny isika lehilahy dia efa niteny teo zany fanomboka hianatra indray izy zany mba ho matotra tsara zany fanaovantsika ny tetikasa tetikandro ny tetibola zany amin'ity taona ity zany afaka manontany borona mitandrina trano zany raha misy zavatra tsy azoazo amin'ny famononana zany tetikandro tetikasa tetibola io zany aza-donoina ny rojom-bavakantsika amin'ny 7 amin'ny alina amin'ny 5 hatramin'ny 9 amin'ny maraina ny rojom-bavaka mahazatra izany dia mivavaka ho an'ny pastera tahirintsika fa efa maraparina ny fizarana an-tsehatra zareo firotsahana an-tsehatra mety amin'ny herinandro zany ody zany zareo ary etam-bavaka koa ny fidiran'ny mpianatra mpiomana mpitandrina efa hiditra koa zareo zany atsoatsy aza-donoina fa manana mpiomana mpitandrina anankitelo koa tsika zanaky ny fiangonana ny ray Mandritsara ny ray Mbatondrazaka ny ray eto Antananarivo zany miakatra taona faharoa moa zareo amin'ny ankehitriny ary sangany daholo izy anankitelo zany amin'ny toeram-panomanana izany iroso amin'ny rakitra isika eo ny sampana ny tokopira ny dekona indrindrany amin'izany
ny fotoana isika ho raintsika nira mialoha sy aorian'ny tsodrano. Tanteran'Andriamanitra aminao zao tsodrano zao. Andriamanitra ny ombanao, ampantanjaka anao zay reraka izy, ianao zay kely hery omeny hery be. Elatra ny akarinao tahaka ny voromahery, azakazika ianao tsy ho sasatra, andehanao tsy ho reraka. Raha mitany rano ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky lelafy ianao dia tsy ho may. Ka ny fahasoavan'i Jesu Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana eny amin'ny fanamasina hitantana anao, n'aiza n'aiza lehanao. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Asandrato mafy ny feonao, asandrato faza matahotra. Indro Andriamanitra reo, fa mitenin'Andriamanitsika dia haritra mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.